raha commune Antananarivo renivohitra mitoy ny fifampitoriana. Fampiakarana karama anampy ireo orinasa malagasy ve ny fanjakana. Akatso sasatry ny mitokana na mpampianatra na mpianatra. Klasy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana indray sy no iarabakanao amin'ity arivany alarobia 7 aprily taona 2020 sy 2020 ity tonga soa indrainao ato anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MPS koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Vavao ny teokarena avy hatrany no antsika manokatra ny fiarahana amin'ity ariva ity betsaka amin'ireo orinasa malagasy no mbola tsy tafiarana tanteraka amin'izao fotoana izao vokatry ny krizy maro lafy noho ny tsy faiza mitantana ny mpitondra ankehitriny. Etsy andaniny dia mbola olana lehibe ihany koa ny fanerena ankolaka momba ny maro karama farany ambany izay kasainy fanjakana ho ampiakarana eto Madagasikara. Nanao ny angom-baovao sy ny fanadihadiana momba izay Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Mahatratra 270 sy 10 miliara ariary no vola azon'ny Madagasikara nandritra ny ady amin'ny Covid-19. Tsy nahinonana de kely aza ho fanampiana sy nomena ho an'ireo sehatra tsy miankina indrindra fa ny orinasa malagasy. Ankehitriny nilaza ny ampiakatra karama ny fanjakana fa miakatra hono ny vidim-piainana noho ny ady any Ukraine sy Rosia. Tsikatra fa iroso amin'ny fanerena ankolaka ireo orinasa izay tsy hitan'ny fanjakana akory tao anatin'ireo famaditsim-bola azon'ireo izaka ny tserany aindry ireo orinasa malagasy eto amintsika ao anatin'ity fanapahan-kevitra ity. Betsaka amin'ireo tompona orinasa no nilaza fa miankina amin'ny fahafahan'ny orinasa iandry no ahafahana mampiakatra na tsia ny karaman'ireo sehatra tsy miankina ireo. Ankoatr'izay dia ahina ho tanjon'ny fanjakana ao anatin'izay ihany koa ny ampiakatra ny URSA izay ampahambola avy amin'ny mpiasa mankao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana manoloana ity fanapahan-kevitra ity. Iara-malalanga mafofavy nandalo krizina Covid isika. Le krizina Covid amatona maro mihitsy izay niezaka izay tsy nandroka piasa nandrony karama mpiasa na dia tsy nisy aza niditra tanatin'izay fotoana izay. Ho anay manokana miankina miditra ihany koa no ahafana mitsinjara ny vola ivoaka. Tsy haiko ny tiany fanjakana tongavana ve ny ampiakatra an'le URSA ve ny tiany tongavana amin'io dia forceny izahay société privée ampiakatra ny karama koa ahafana mampiakatra an'le URSA hiditra ao amin'ny fanjakana. Ny arantsika malala nefa fa ny impôt sy ny taxe amin'izao fotoana izao efa mitangana temidangana. Tsy resaka karama mampiasa ihany akoriny no charge miandry anay. Tsy ny impôt ihany koa fa mbola maro dia maro ireo fourniture, ny carburant sy ny matériel maro isan-karazany. Ny arantsika malala fotsiny ohatra ny fiakaran'ny carburant izay mbola hiakatra sy ny vidiny amin'izao fotoana izao izay efa mitangana temidangana. Nandritry ny krizina Covid ny fanjakana tsy nijery any société privée akory. Tsy nisy fanampiana na dia ariary azy azonay fa mbola niakatra ny impôt alohanay nandritry n'izay fotoana ny Covid izay. Raha tia fanjakana mitsinjo ny mpiasa malagasy dia tsara angambany raha ampidinina ny impôt fa rehefa midina ny impôt dia midina ny vidin'entana. Rehefa midina ny vidin'entana dia mba miaina izahay orinasa. Rehefa miaina izahay dia afaka mitsinjo an'ireo olona miasa ato aminay. No amafisy ny tompona orinasa io hatrandry fa tokony fakan-kevitra hitambarana ho an'ny sehatra tsy miankina rehetra no atao fa tsy olombitsy fotsiny andry ka ampitondra faisana ireo orinasa izay animbavelona sy efa mba niaritra nandritra ireny fotoana ny Covid-19 ireny. Misy fomba hafa maro ahafahana mifehy ny fampiakarana io vidim-piainana eto Madagasikara io kosa nambarany mpahay-toekarena Faly Ramakavelo tamin'ity androany ity. Nambarany nandritra ny fampiresahana tamin'ny mpanao gazetinay androany fa miankina amin'ny fahaizan'ny mpitondra no mahatonga na tsy ny fitanga ny vidim-piainana eto Madagasikara. Mbola Germain Menjanary sy Manora Andriamalala hatrany. Raha tsaroantsika tsara dia efa nisy ny fanomezana 3 andro ho an'ireo minisitra tompon'andraikitra mba ampidinana io vidim-piainana io ary tsy mbola nisy ny ady tany Ukraine sy Rosia tamin'izany. Hatramin'izao tsy voafehy io vidim-piainana io any kazara aza misy anliana any amin'ny ady eo amin'ny Ukraine sy Rosia io ho an'ny fitondrana rajoelina. Ny fampiakarana karama io izany no mba vahaolana hita ny fitondrana rajoelina sisa fa anatanterana ilay baiko ho fampidinana ny vidim-piainana ao anatin'ny 3 andro volana maro lasa izay. Nambaran'ireo mpahay-toekarena kosa fa vahaolana tandrametaka
io no rasy ny fanjakana io. Ny antony de tsotra be a ohatra zao tsika olona anankitelo ny amin'ny eto a de ohatrany hoe concombre ray fotsiny a no zavatra viditsika telo. Raha ohatra samy omena 1000 ariary avy tsika ny paosy a de 1000 ariary ny vidin'io concombre io satria zay ny volanana antsika. Fa raha ohatra omena 1 million d'ariary tsika anaty paosy a de lasa 1 million d'ariary ny vidin'io concombre io. Ahoana ny stratégie mba ahafahan'le malagasy mbola afaka miaina tsara, misakafo tsara, manofa trano, mampianatra ny zanany. Voalohany aloha le fampiakarana ny karamam-piasa mety raha ohatra ka manambola ny entreprise satria ny entreprise tsy afaka hoe ho faty antoka ampiakarana ny karama de maty antoka de mikatona le entreprise de vao maika le olona tsisy asa. Ka raha ohatra hoe ampiakatra karamam-piasa de tena mila le firenena mihitsy manana hoe production mihitsy no mitombo, lasa hoe dynamique kokoa le économie. Ary ny ahafahan'ny économie atsika dynamique kokoa de mila investissement be dia be mihitsy eto Madagasikara, na investissement interne io a na investissement avy any ivelany. De zay zany miteraka asa sy création d'entreprise maromaro. Kanefany a les conditions voalohany indrindra mihitsy ny favoriser investissement de tokony foanana tanteraka ny corruption. Raha mbola misy corruption eto Madagasikara de vitsy ny olona investir eto amintsika. Ny fahefa mividy dia tsy midika fampiakarana karama ihany, fa mety fampidinana ireo zavatra stratégique ilain'ny olona ka lasa nanidy be ny vola eo am-pelatanany. Mila tena omena autonomie mihitsy ny district tsirairay avy, ny fokontany tsirairay avy eto Madagasikara ahafahany manao développement satria tsy possible 17 000 fokontany eto amintsika. Reo 17 000 fokontany reo mila mandroso daholo. Fa tsy rehefa mandroso Tananarivo rehefa mandeha tsara ny zaridaina any Ambojatova de zay ny atao hoe firenena mandroso. Fa 17 000 fokontany mila mandroso. Nefa tsy afaka mihitsy ny fonctionnaire eto Tananarivo ny ampandroso ny 17 000 fokontany. Fa mila omena autonomie économique, zany hoe ny district ny Amoron'ny Mania ohatra ny Ambositra te hiara-iasa amin'ny Sinoa de tokony afaka miara-miasa amin'ny Sinoa izy. Ny district ny Tomasina te hiara-iasa amin'ny Frantsay na ny Anglisy de tokony afaka miara-miasa izy de mandray ny investissement fa tsy tokony tsony hoe maketo Tananarivo daholo mila autorisation satria lasa barrière be amin'ny dynamisme économique mihitsy le centralisation. Lasa isaky ny misy investissement de tsy maintsy mandalo amin'ny président de mandalo amin'ny premier ministre de mandalo amin'ny ministre de mandalo amin'ny directeur. Raha ho an'ity mpahay-toekarena ity manokana dia nambarany fa raha ny karaman'ny malagasy rehetra no miaraka miakatra dia tsy misy ny olana iva. Mila tosika sy fanampiana ihany koa ny orinasa malagasy mba hiarena satria efa sahirana ary sepotra tao anatin'ny fotoanan'ny Covid-19 ireny orinasa ireny. Nitondra ny heviny koa ny mpahay-toekarena Hugues Lajanson mahakasika ny fanambaran'ny filoham-pirenena mialoha ny mety hiakaran'ny viditsolika eto Madagasikara. Mialohan'izay dia tsy ahivina ahafahan'ny tondran'ny ministra ny tompon'andraikitra fanazavana ihany koa mahakasika ireo tahirin-tsolika eto Madagasikara. Ravorasa Mahenina sy Toky Ramarla. Ny 7 aprily teo no nilaza an-talehan'ny OMH izay mandraikitra ny viditsolika eto amintsika fa tsisy fiakarany vidiny eto Madagasikara na mahatratra $110 aza ny barila ny ivelany ary nanamafy izany ministry ny angovo sy ny akoranafo. Manana tahiry ireo mpanjara rehefa tonga ihany koa ny sambo an'ny tahirin-tsolika hatramin'ny volana Jona raha ny fanambarana. Vao tonga avy tany Washington nefa ny Flora Joelina dia nanambara fa tsy azo hitovirana ny fiakaran'ny viditsolika no niady ao Ukraine. Fanambarana izay mety hiteraka fahavoazana maro ny mpahay-toekarena. Hugues Lajanson izay nanao hevitra ahafana azy tsindry avy amin'ny banky iraisam-pirenena ny nanaovana fanambarana mialohan'ny fiakaran'ny viditsolika, mamenatra ny fanaovan'ny filoham-pirenena fanambarana ahafana azy vola ary nanaiky ny fipetranapetraky ny Pierre Morinantoka. Izany midika fa tsy mahavita azy amin'ny famokarana ny fitondrana mba hahatonga antsika leo tena asianana fanapahan-kevitra hitondra ny toekarena. Ho an'ny mpandinika politika manamboatra sady ny sainy malagasy ny mpitondra ahafahany mampanantena tsy misy tony mahazatra. Anisan'ny fampiakarana ny karamam-piasam-panjakana izay nambarany omaly ary manery ny sehatra tsy miankina ampiakatra karama ihany koa izay sasatry ny miarina vokatry ny Covid-19 tsy nahazo fanampiana avy tamin'ny fanjakana akory. Fanambarany filoha izay nilazan'ny syndicat sy ny mpianatso ny mpanjifa nefa fa 30 isan-jato no tokony fiakarakarama raha ampitaina amin'ny fahasahiranana ankehitriny. Fampiakarana izay tsy fantatra na hiakatra na oviana na oviana. Fampanantenana vaovao indray ataon'ny mpitondra ny malagasy. Atao ny viditsolika izay tsy mazava na ohatrina ny fiakarany ary oviana ihany koa. Fanontaniana mipetraka nefa vokatry ny fiakarany izay viditsolika izay, ovefeve ny vidin'entana
ary ny saran-dalana ny vidinjiro izay mampitarenany maro ireo rehetra ireo izay miankina fiakarany fitsolika avokoa raha ity fampanantenana ihany no natao satria nahazo volabe tany ampamatsy vola ny malagasy anefa mandray izany sady ho izy ary efa mandray fepetra ka izany vomafy $1 miliara no any no famatsim-bola azy mitondra fanjakana hatramin'ny taona 2022 atsita izay nampiasana izany ankoatra ny fitadiavana alaolana fa ny covid-19 sy ny ady ao Ukraine no tsy nahafahana ny asa tamin'ny teteza mita nefa nilaza hatrany ny filoha fa tsy mila fanampiana avy any ivelany ity tonga ny fanampiana tsy niova ny farim-piainan'ny malagasy. Vaovao ny toekarena izay hatrany dia fampandrosoana hafahafa no misy eto Madagasikara raha ny ainan'ny malagasy ankehitriny. Ny fitondram-panjakana mihevitra fa tena mandroso marina isika eto Madagasikara. Ny malagasy anefa tsy misy fivoarana toy ny fivelomana. Toy izany ihany koa ireo orinasa malagasy mbola iravirazafy mahenina sy tokira marila hatrany. Mandina ny $170 farafahakeliny ny vola ilainy ho fanarenana ny kompani pitaterana ary Madagasikara. Nametraka izany ny tahirim-bola iraisam-pirenena tamin'ny alalan'ny FEC ankoatra ny fanarenana ihany koa ny orinasa Jirama. Betsaka ny fepetra no takiana FMI toy ny famerina ny fampiasana ny volam-bahoaka anatin'ny ary Madagasikara raha tsy efa nifanekena izany. Ity kompani malagasy ity izay matiantoka hatramin'ny $20 ary nitambatra tamin'ny tsara dika lasa Madagascar Airlines. Ny COVID-19 hatrany no alaolana nahafaty ny ary Madagasikara izay nanomboka ny sedra olana tamin'ny vanim-potoana ny teteza mita no lazaina fa misokatra ny sistany ankehitriny fa nararotana ao amin'ny sehatra eo anivon'ny tontolon'ny fizahantany izany. Ny fiaramanidina nefa tsy afa-mihetsika ny ary Madagasikara ny saran-dalana mihazo any Madagasikara lafo dia lafo. Atsita mazava ny fahavonona hitady vahaolana tena azo tsapain-tanana avy amin'ny mpitondra tsy ny ary Madagasikara ihany ny Jirama ihany koa izay miparitaka fa mampiasa rano maloto ary efa nanaova ny Institut Pasteur fitiliana ary voamarina ankoatra ny fahatapahan-jiro lavareny. Raha tsy ilaza ireo fitaovana lazaina fa efa tranainy izay tsy vaovao intsony kanefa tokony efa nahitam-baolana ela raha ny famatsim-bola azo ny fanjakana malagasy anarenana ireto orinasa mpanjakana ireto. Ny fanjakana izay miseho mahita vahaolana trano saingy tsy tanteraka na koa tsy maro-potitra mazava. Lafomba vao afantanteraka indray dia niteraka olana indray ny fizarana vantsim-pianarana teny Akatso tamin'ity androany ity. Nisy tamin'ireo mpianatra no nitokona satria dia rirarira ny tompona ndraikitra ny famoahana ny vola efa nanomboka tamin'ny omaly tena toerana nanao ny fanadihadiana sy ny angom-baovao momba izay indrindra ny namana mpanao gazety Jessica Miray teo amin'ny sary Sindra Tsariny Mateo Prince. Efa hatramin'ny omaly ireto mpianatra ireto no tapahana ny fampianarana fa hoe handray vatsim-pianarana saingy tsy mbola nivoaka izany hatramin'ny androany ny antsony izy ireo anay io maraina io. Mikorotana tanteraka ny fizarana vatsim-pianarana ity tsy araky ny nampanantenaina tamin'ny nanaovana ny digitalisation. Tamin'maly zay nandray bourse fa tsy mention sasany hafa nahazo dia zay natao hoe nitenenina aloha zay hoe tsy tao anaty base de données dia nitenenina indray zay hoe tsy ao anaty liste tsy afaka omena androany fa aloha raha pitso nareo no omena dia ny andro zay dia nandefa publication le réclamation lazaindrareo fa tsisy moa zany le izy ozy izy dia mbola tsisy androany zany mbola tsy mivoaka ny bourse aloha zay zany ny andrasanay zany dia mandray andraikitra daholo ireo institution rehetrarehetra ireo fa mifanilikilika fotsiny izy hatramin'izao. Ny digitalisation zany tena marina tsy haiko hoe inona ny définition en digitalisation amin'zareo fa juste fotsiny hoe menomenina zany digitalisation zany izy en fait nefa les données kay tsy mipasse koriny zany les données. Mpianatra avy amin'ny sampana FLSH na faculté des lettres et des sciences humaines ireto ny tokony ireto. Nisy ny efa nandray vatsim-pianarana saingy ny ankamaroany kosa tsy ka izao natezitra mpianatra izao ny fitanilana. Ny université maty iny ene any fa noho le izay maka bourse androany sy tamimaly dia any le daholo nkonay androany sy tamimaly nefa tsy nahazo bourse dia fotoana very zany nenay amin'izany. Zay nataonanao réclamation omaly hoe tsy nahazo dia raha tokony hoe zany efa any zareo le liste satria efa nandray liste zay tsy nahazo rehetrarehetra dia nataonanao réclamation daholo nefa androany raha mbola tsisy zareo le liste zay tsy anaiky zay satria tsy anaiky zay satria raha matoritory zay dia ozy le any tsy haiko zay fanany tompo fahefana faratapony any hoe lamma zany ny aty dia anohetsiketsika zay mba ho signal. Vatsim-pianarana efa-bolana sy ny équipement takiny reto mpianatra ireto raha ny fitaranan'izy ireo hatrany ny taona efa hifarana saingy tsy mbola nandraina dia vatsim-pianarana iray volana azy.
Afananeo ny heviny mikasika indrindra ny fiovavan'ny fanapahan-kevitry ny toniany fampanaovana ambony momba ny didi-pitsarana fandravana tamboho sy resaka ady tany eny Andraro ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM tamin'ity androany ity. Raha efa nandeha matsy ny fandravana atao ry ny didiny voaka dia natsahatra teo anivon'ny fitsarana indray nefa izany. Mialy rarombana Manora Andriamalala. Nisy ny didi-pitsarana nivoaka mikasika ny ady tany eo amin'ny orinasa IHM sy ny vondrona Xian izay vondrona ny Océan Trade sy ny Aria eny amin'ny Galaxy Andraro. Nandresy tamin'izany ny orinasa IHM ary niroso tamin'ny fandravana ny tamboho teo amin'ilay tany miaraka misy 20 ny volana Aprily lasa teo rehefa nahazo alalana tamin'ny alalan'ny didi-pitsarana nivoaka. Nandeha ny fandrodanana saingy tena tsefa ny tengy dia nisy ny anso an-taribia avy amin'ny mpampanolalana ny amin'ny anatsarana ny asa. Tsy nisy anefa ny didi-pitsarana mikasika izany fa dia natao ambava fotsiny ihany. Nomena alalana miamerina izay efa narodana ihany koa ny vondrona Xian izay efa resy teny amin'ny fitsarana. Tsy indry azo lena tsotra izao ny zava-misy ary manome endrika ratsy ho an'ny fitsarana antony voan'ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM atao anaty ny fahanginana. Miangavo mihitsy mba handraisa ny anivo ministera fitsarana andraikitra farak'izay aingana mikasika momba an'io fanatanterahana didi-pitsarana io. Efa azona ilay fahazon-dalana vao amin'ny parquet général amin'ny alalan'ny tony mpampamonolana ambony izy io dia tokony ho tanterahana aoka re tsy ho avato anatiny amin'ny fitsarana no lasa sakana indray ho amin'ny fanatanterahana zany didi-pitsarana zany fa tantandalamy Madagasikara. Raha ohatra ka misy ny didy na ordonnance de suspension d'exécution zay hoe didy fampetona avy amin'ny folo voalohan'ny fitsarana tampony dia misy fipetraka koa nefa ao anatin'izay raha araky ny lalàna rehefa tsy miteraka fanaontohinana amin'ny filaminam-bahoaka ary koa rehefa tsy mahakasika resaka hoe amin'ny teny baiko hoe milazana izy hoe expulsion massive. Mbola tsy nisy toy ny ihany koa ny mikasika ny famonoana ny mpitsara Rehavana Michel ny volana Desambra 2024. Nanao antsoaviny amin'ny jerena akaiky ity raharaha ity ihany koa ny teo anivon'ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara tamin'ity androany ity. Mbola tsy mandram-piadanana ny fanahy maty hatramin'ny ankehitriny ho an'ireo izay olona izay navandoza namono namanay Rehavana Michel ka eto koa ny tenako dia miantso anareo ao amin'ny fitsarana na niny ministera ihany koa fotoana zao aleo andeha amin'izay ny raharaha Rehavana Michel faoka tsy hoinindray reny no lasa ho fototry ny olana isy eto Madagasikara. Ankoatra izay nanenevy mikasika ny raharaha fampijirana ponja be ny tanàna tany Mahajanga ihany koa ny filohan'ny SMM. Mbola nampitandro raha ny tsy tokony hijabahan'izana iza amin'ny raharaha mpitsarana ihany koa ny tenany. Tsy azo ny filohan'ny anteneran-dolona tao izy ny manao tsindry sy miditra amin'ny asan'ny mpitsara. Teo ny filohan'ny anteneran-dolona tany Mahajanga dia milaza fa mpiantso ny PAC sy ny Bianco ary ny ministera fitsarana dia amafisoketo aoka aza mitsabatsabaka amin'ny raha ratsy tandrifin'ny tena fa samy manaja azy mba ho fanajana ny fisaraha-pahefana na ilay séparation du pouvoir. Mahasarotana ny fitsarana ny zavatra zany matoy ireny olona ireny na lefa ponjavonjo maika misy mivesatra zay hiampangana azy fa tsy ny qualité na ny toerana misy azy amin'ny mahabe ny tanàna azy akory dia anaovana endrika fidirana fitsabatsabana tahaka ireny nataon'ny filohan'ny anteneran-dolona ireny. Vavaony sosialy avy any Mahajanga dia mitaraina no ny aratsy ny tsena ny ao Antsararano ny mponina any antoerana matsiaro tsy misy mpijery ka miantso ny mpitondra fanjakana anao ny asany samy mamonjy MPS Mahajanga. Tanàna faramaloto ary tsary nisy mpijery mihitsy ny fokontany Tsararano Anosikely sy Tsararano ambany eto Mahajanga. Tsy mivoaka lohan'ny fokontany ity mihitsy ny délégation manokana eto antoerana satria lavitra andrina ho ny fitenenana izay. Raha ity tsena ity ndresahana dia efa ela no tokony nisy fanamboarana fa hitantsika amin'ny sary zao fa anatin'ny fotaka anatin'ny kanalina maimbo no isian'ny fivarotana ho an'izy ireo.
mitaraina izy ireo fa tokony jerevana akaiky ny mahakasika ny titsena ity efa sisy raha itaregnana esana fa ela itaregnana eny amty bazarina ity sisy pizery eto efa mela eto zany goja be zany fa anao moko sy nahita anazy fa maiky gnandro goja be tsy fakahitana ohatran'io mihitsy eo amin'ny lalana eo ohatran'io goja be anatin'io tamin'ny fitondrany folotolo marikaravalmanana dia tafiditra tao anatin'ny famatsiombolan'ny AFD nanamboarany ny tsenina ny tsara mandroso tsenina ny mabibo tsenina maro laka ity tsenina ny tsara rano ity fa noho ny fanangana-panjakana nisy tamin'ny taona 2024 dia tsy vita izany hatramin'izao ny mpitondra nanomboka tamin'ny taona 2024 hatramin'izao raha teo dia tsy mivoaky loha mihitsy ny anatsarany ity toerana izay misy varotana ho an'ny zarabe-bahoaka sy mahantra ity mitarainy miantso vonjy atrany nefa tsisy valiny efa tonga sara goja be zany aminay ato fotaka be dia etaetaponay zany mba sindreo rarabato regny amin'ny camion regny entanay ty lalana ty dia dalinanay io jerenao izy eo hitanao tsy voava iza zany no atao hitarainao amin'ny vahoaka madinika tsy ny mpitondra ve sa mody sary marinina na anetany toerana na anetananarivo zava-misy mantsy amin'izao fotoana zao fa madio ivelany ihany ny commune zany hoe miakanjo ambony tsikoko akanjo madio fa any anatiny dia feno tsikoko avokoa eo atsika mahita ny toyny fa raha ity toe-zavatra misy atao manjanga ity no resahana dia efa somary ambonimbony avokoa ny temperaturan'olona ambon'izao fotoana izao vavao avy any Toliara dia araka ny tatitra ofisialy farany navoaka teo anivon'ny PNGRC mahakasika ny fandalovan'ilay rivo-doza Jasmine ny 13 aprily hatramin'ny androany dia fantatra fa olona roa no fantatra fanamony ainy nahatratra 960 ny traboina tao anatin'ny tokantrano 730 isa 900 kosa ireo olona nafindra toerana vonjimaika raha 5 ny trano ravan-tanteraka ary 520 no nahitana fahasimbana mariana fa efa tavavoaka an-dranomasina no maraina teo ny sisandrahoana naveran'ity rivo-doza ity anjaka kosa araka izany ny tsikoka atsimo atao anatin'ny 3 andro avy ary omaina ny andro ho an'ny afoatany ka izy kosa ny orana malefaka na tandrifondrahoana ho an'ny any amin'ny faritra Amoritsiraky Madagasikara. Nefa vao maresaka iraisam-pirenena dia miamahazo toerana ny fandrosoan'ny miaramila Rosiana any avaratra Ukraine amin'izao fotoana izao raha nilaza ny ampiato ny famatsinentona kosa ny vondrona Europeana dia tsindry kosa nefa no navaly ny Rosia ravy Razafimaina Tokiramarola. Tanàna kely maromaro ao Ukraine no efa ampelantanany miaramila Rosiana amin'izao miamandroso ny tafika any amin'ny faritra Atsinanana toy ny Kharkiv sy Donbass itsenkila ny raha nilaza nampiato ny fanafarana entina Rosiana ny Europa efa misady ny tsindra avy any Moscou mian'izany Bulgarie sy Pologne izay najanona ny famatsiana entina avy any Rosia araka nambarany tompony andraikitra fa tsy nandony vidiny tamin'ny alalan'ny rouble toy ny fangatahany Moscou nanambara moa lehibe ny Commission Européenne fifanomana tamin'ny zavantranga ary nilaza fa miray hevitra ny firenena Européenne indrindra ireo voasazon'ny Rosia ankoatra ny fanajanonana ny famatsiana entina firenena hafa ihany koa ny babiny vokatry ny fombany any Ukraine parlemanta britanika manodidina ny 300 isa izao no tsy tafiditra Rosia i Rosia izay miala ihany koa tao anatin'ny fikambanana maneran-tany ny fizahan-tany ireo parlementaire ireo izay nanohitra ny solombavamboaka Rosiana nanameloka ny Rosia. Vao antso tena amin'ny sampana cybercriminalité indray androany ny mpanolotsaina ny tanàna misy 5 avy amin'ny antoko tiky Madagasikara na ny antoko tima izany firaisana tsikombakomba tamina famoahana vaovao ny voalaza fanampanatsona azy ireo tena amin'ny cybercriminalité. Jessica Miray sy Mathieu Princy no mitatitra amintsika ny antsipiriany momba izay. Atry ny omaly ny fandimby niakatra tety amin'ny sampana cybercriminalité ny mpanolotsaina tanàna n'Antananarivo. Mpanolotsaina 5 avy amin'ny ity mindray androany no nahazo fampiantsona na izy ireo aza gaga ny amin'ilay fampiantsona. Ny antony antsona 5 rahalahy zany dia noho ny fandaharana tao amin'ny fandaharana tao amin'ny télévision Sahila sao sy tany resaka publication tao amin'ny Facebook araka ny voalazan'ny commissaire hoe izy tsy ny teny hoe manino zahay fa hoe anisan'ny fournir hoe anisan'ny nanampy tamin'ny famoahana ny
information rehetrarehetra atao anatiny io dia izay moa tsy nahafantatra an'ilay izy hoe inona moa ilay izy dia tsy hitanay izay tenenina tamin'ilay izy. Resaka fahita lavitra, resaka fandarina ka ny télé be da be. Izay moa niarahanao hoe zao nitatsy amin'ny télé anankiray na zao nitatsy fa dia nitoriany Ravolomanana izay CM sy CM Balita amin'izany raha zany dia mampomeny zany amin'izao fotoana zao raha ny commune na CMGD io dia lazaiko foana izay CM Team dia manana stratégie tondrahana an'io fampitahorana zany tsy fampiororona zay zava-misy ary dia lazaiko aminareo nge ao anatin'izany zao zay kory tsy mitomany ny amin'ny hoe carburant 3 millions d'ariary tsy mitomany amin'izany zahay 3 millions de francs plutôt tsy mitomany amin'izany zahay fa zany misy nataovana fampiororona zany raha vao misy resaka somary ifanoherana na anoherana andreo namana sainafika ao dia avy dia atao amintsika amin'ny teny zao dia efa tapahana ray loha izany. Miendrika raha matahory izao zava-misy izao ny mpanolontsaina tiany na eo aza nefa izany tsy emitra amin'ny fitakiana izy ireo. Fa tsy maintsy hitanay io amin'ny lafiny na rovina hoe iza marina nangalana an'ilay 11 milliards nalaina iza nakazy raha lazaina io zany 11 milliards io mabe resaka fa dia tsotra amin'ny fahitana an'io raha ohatra io ka société an'olona tsotra zany hoe rakoto manana société dia nisambotra voly rakoto dia zay napakavany sambotra vola tany na directeur izy nakatany dia afaka maky izy zay le hoe anazy io fa tia société municipale zany raha rahambahoaka zany ao atao an-tanàna karaha vao resaka municipal dia tsy maintsy mandalo délibération conseil municipal aloha angalakevitra zay vao atao le izy. Naharitra ora maro ny fanadihadiana azy dimy rahalahy io maraina io tonga nanotrana azy ireo tetiny mpanolontsaina namany sy ny solombam-bahoaka tiany samina le fanody avokoa moa izy dimy rahalahy rehefa vita ny fakanam-bavany andrasany indray izay ho toy ny raharaha. Fa tonga nanotrana ny mpanolontsaina team tena nivony cybercriminalité anosy androany ny solombam-bahoaka lany tamin'ny anarany antoko team fa nososena demokrasia izao zava-misy izao raha nambaran'izy ireo tamin'ny Jessica Miray sy Mathieu Prince. Tonga tety amin'ny cybercriminalité anosy ankoa ny androany ny solombam-bahoaka team nanao firaisan-kina tamin'ireo mpanolontsaina fa indrindra nanambara fa raha matahora ny zava-misy amin'izao. Manahirana ary kamampanahelo ny fisotrany raha rapirenina amin'izao satria voasosy ny zon'olombelona ny demokrasia rehefa mba maneho teny ankalalahana ny olona dia ampitahorina dia atao toriana indray ny olona manana ny fahamarinana ny teny marina eto amin'ny firenena. Dia fantatsika amin'izao zao fa maromaro ny mpanolotsaina ny tanàna atao ny renivohitra izay milaza marina mijoro dia atao zavatra tahaka izao. Olom-boafidy ary sotasotaina zareo ohatra an'izao maiky moa zany fa olon-tsotra dia iza zany mizo maha-olombelona amin'izao fotoana izao. Tsy emitra izahay ary tsy ataonay sakana ny raha matahora ho hiatrany ny solombam-bahoaka tiany. Dia teneniko fa zay tsy matahotra fa zay dia miaro amin'ny vahoaka ary tsisy atahoranay eto satria zay manaja lalàna ao anatin'izay rehetra zay ary zay rehefa mijoro dia mijoro hatramin'ny farany ary tsisy ny izaniza atohatra anay amin'izay satria manana ny rariny manana nitsiny ao anatin'izany rehetra zany. Efatra amin'ny omaly izy ireo nanotrona amin'ny mpanolotsaina lilira faralahy sy Clémence Rariny ireny tety amin'ny cybercriminalité anosy. Mitoetrany ny asa sosialy ataon'ny ben'ny tanàna eny anivon'ny commune Nalasora sy ny solombam-bahoaka eny amin'ny district Navaratrano notohizana tamin'ny alalany fizarana kopy fahobe indray ny hetsika tamin'ity androany ity kady zaza sy ankizy misy 300 be izao no nisitraka izany. Mialy Rarombana Manora Andriamalala. Androany no niroso tamin'ny fizarana ireo kopy manaim-poana sy nanohatra ireo zaza sy ankizy nisitraka izany tao anaty boky sotram-piankohonana ny teo anivon'ny commune Nalasora taorian'ny fidinana ifotony nataon'ny fitsarana ateny an-toerana nanao fanadihadiana ny volana desambra lasa teo. Zaza sy ankizy latsaky ny 20 taona misy 300 teo no nisitraka izany fizarana kopy fahobe izany. Ireo olona avy any ambanivohitra sy ireo mpiavy eo anivon'ny commune ireo mananjanaka mbola tsy nanana kopy ireo araka ny voalaza.
herin'ny telonjato teo no nisitraka izay teto amin'ny commune Lasora. Izy ity dia hetsika nirahana tamin'ny Rotaria Antananarivo doyen izay mpiara-miombonantoka zany angadina anana sy vinahitana ny zao kopy fahobe zao zany. Ny antony mahatonga ny olona atao anatin'ny commune Lasora ny akamaroany tsy mahavita kopia dia PDB ireo olona avy any ambanivohitra izay tonga aty amin'ny commune Lasora mitady ravinahitra. Dia rehefa tonga aty zareo dia zatra ny miteraka amin'ireny zaza. Dia iny le fiterana amin'ireny zaza iny misy fatahorana ny anantona any amin'ny commune hanao ny déclaration, eo ihany koa ny fatahorana tena hoe ho an'ny olona avy any ambanivohitra le miditra birao. Zay zany ny tena olana goavana ny akamaroany moa zany fa tsy hoe izy rehetrarehetra hita eto amin'ny commune Lasora amin'ny resaka fanaovana kopia. Mbola misy hafa taraiky PDB fa izahay moa zany efa ny fanometoky tamin'ny Rotary Antananarivo doyen ny amin'ny anaovana ity hetsika ity isa-taona ho an'ireo zaza izay tsy manana izany. Tahaka ny karapanondrom-pirenena, zofototra sy zofeno ho an'ny olom-pirenena ny fananana kopia. Iankinan'ny hoavin'ny zaza sy ny ankizy raha teo ny fananana azy ireny, ka antony nanaovana izao ezaka sy hetsika izao. Ny olom-pirenena rehetrarehetra dia mananjo, anana karapanondro, mananjo, anana kopia satria raha olona tsy manana an'izay dia sanatriavina ohatrany hoe tsy manana lizoma olombelona azy izy zany. Raha ny filazan'ny ben'ny tanàna sy ireo zareo amin'ny Rotary Club dia mbola hitozy fiaraha-miasa zay fa na izany naty izany dia manentana ny olona ihany koa tsy hoe hiandry an'izay zavatra izay foana fa ho an'izay olona teraka sy rehetrarehetra dia tokony anantona toeram-pitsaboana izy ireny, anantona ihany koa ny commune amin'izay atao hoe fandraisana ndraikitra ny ray aman-dreny amin'izany zany mba hanoratra an'ireo zanan'ireo mba ahazoan'izy ireo kopia zany. Angoatra ny alaviran'ny toerana sy ny tsy fahasahiana miditra birao, ny fahasahiranana ihany koa no tena antony tsy nafahan'ireo ray aman-dreny ny karakara ny kopia an-janany araka izao voalaza izao. Ny olako tamin'ny vadiko teraka dia ohatrany hoe sahirana kely fa satria tsisy nanampy tsisy nanaraka tamin'ny zay rehetrarehetra zay. Tsy mety ny andranazy tany amin'ny hôpitaly fa tsisy sarangitiko mihitsy tamin'izay. Telo taona izy zany zao. Ilay tombontsoa anana an'ilay ankizy kopia ahafahany menatra. Ahafahany ohatrany hoe mananjoratra ny olom-pirenena rehetra. Tena zava-dehibe amiko rehefa anana ny zaza kopia fa tsisy afaka manao ninina fiainana izy raha tsy manana an'ilay kopia. Teraka trano daholo izy tamin'izay tsy nahavitana ny kopia. Dia nianatra zareo dia tsisy kopia dia manao tsisy kopia amin'ny fobe. Ito zao fa vita amby 10 taona. Amaranantsika ny fotoanan'ny fampirahalamba-bao amin'ity androany ity dia nisongadina atao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ny rara fampiantsoana ireo mpanolotsaina an-tanàna lanta minaran'ny antoko tiako i Madagasikara teny anivon'ny cybercriminalité atao anatin'ny roa andro ny sesy izay ankoatr'izay ihany koa dia voaresaka nandritra ny fandarana ny findramam-bola nataon'ny mpitondra fanjakana tany ivelany izany onjalala narana vimanana sy andry rakoto malala. Nanoneviny makasika ny fampiatsoana ireo mpanolotsain'ny tanàna lany tamin'ny anaran'ny Antoko-Tika Madagasikara teny amin'ny cybercriminalité ny filohan'ny vondrona parlementaire ny Antoko-Tima nandritra ny fandaharana miara-manonja androany. Miezaka mitady zavatra ahafahana manodina ny saim-bahoaka manoloana ny tsy fahaiza-mitantana ny mpitondra amin'izao ka nisan'izany ireny zavatra nahazo ny mpanolotsaina Tima ireny ho ity solombam-bahoaka ity. Ankoatr'izay fanampiana-bavatsotra izao ireo mahasamy lazany tsy mety eto amin'ny firenena no azo andikana ireny. Raha tsy ahivana dia voantso teny amin'ny cybercriminalité ny mpanolotsain'ny tanàna Lilira Farala sy Clémence Sararnirina ho maly talata 20 aprily ary mpanolotsaina 5 ralahy samy lany tamin'ny anaran'ny Antoko-Tima indray no natao fanadihadiana teny amin'ity sampana ity androany. Faraky ny teniko teo tsy resaka diversion izy ity zavatra ity ihany zany tsy resaka hoe fanodinana ny lohan'ny olona fa resaka mihitsy fanampenam-bava, resaka fampiororona, resaka tsy famelana iteny ireo tsy mitovy hevitra ary tena mbola amafisiko ty teniko tety sy ny teny namana manao hoe tsy mitiako Madagasikara ihany no hijoronay miaraka aminy rehefa misy hitanay fa fampiororona sindry azo lena atao aminy fa eny fa na ny herikara na ny mpiaradia aminareo ara izay naniry tany am-boalohany no mba hifampiresaka amin'ny fomba tsotra amin'izany be ny tanàna sy ny mpiara-miasa amin'izany milaza ny zavatra tsy mety
dia efa fanitsiviny izao am'izao tsika miteny zao no torina eny ampitandro filaminana sy eny amin'ny fitsarana ijoro atrany izay ninninona ataonareo eo ninninona endrika fampitahorana sy fampiororona ataonareo eo a fampiasana ny rafi-pitsarana araky ny teniko teo sy ny mpitandro filaminana anaovana tsindry azo lena sy raha matahorana a miala tsiny aminareo fa tsy ampemotra anay zany ankoatra izay moa dia voaresaka nandritry ny fandaharana androany ihany koa ny mahakasika ny findramam-bola nataon'ny filoham-pirenena izay nanaovany fanambarana voatselakory izay tsy misy fiantraikany mivantana amin'ny sosialim-bahoaka akory ireny volany indraminy ity fitondrany ity ireny hoy ny miara-manonja ohatra ny misy firehareana amin'le fitondrana hoe dia tena namely mafy mihitsy ny fitondrana fa nahazo an'izao $1,000,000 ny resaka tamin'ny talehan'ny MCC Millennium Challenge Corporation de manao an'izao raha ny firesaky ny mpitondra fanjakana de tena lanitra ny tany kanefa de tena famoizam-po no hita amin'le vahoaka malagasy fa tady zay ho sarangotona raha izay volany indramina sy fanampiana azonyity fitondrana rajoely ity izay dia tsy tokony iaina anaty fasairanana toy izao ny vahoaka malagasy ny vidim-piainana tsy mitsaha miakatra ny mpitondra kosa efa miroso sahady amin'ny fanaovana fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana tsy mahagaga araka izany raha miseho lany tatoato ny fanaovana antsojay sy raha matahora amin'ireo sasany maneho ny heviny manoloana ireo fitantanana tsy mety eto amin'ny firenena ankasotrako fiainana tompoko lasy sy tompoko vavy manaraka hatramin'ny farany ny fotoanan'ny fampalalam-bavao tamin'ity androany ity aza tonoana fa tahaka ny mazatra ny fandarana Global News sy ny fandarana Saila zao avy hatrany no arainao aorin'izao fotoanan'ny fampalalam-bavao izao aorin'izay kosa no anaranao ny oronan-tsary indray miseho mitondra ny loha teny hoe hors contrôle ny sampana fampalalam-bavao dia misotranao nanaraka ny vavao hatramin'ny farany velo matompoko